fiainan'ololetsy tsy vita mora raha voasolafakeo elabeny fanakora tsara dalàna ny fitrandrahana ataony orinasa Gondwana James ao andohany lakaka ho ny ministerany Arena Kibontany sy ny Solitany taoriny ny fanadihadiana nataon'ireo iraka no giazana avokoa araka izany ny fitaovan'ny orinasa Gondwana James. Taoriny ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataony ny mpanolontsaina manokana ny Prime Ministre Paolo Raolonarivo sy ny mpanao gazety Fernantselo Esiandaniny etsakilany ny lehiben'ny faritra Urumbe ny solombavamboaka ary ny bentanàna andohany lakaka momba ny fitrandrahana ataon'ny orinasa Gondwana James ao Ampasimandrava dia nidina tany toerana ny jery fotony ny zavamisy ny polisy ny Arena Kibontany sy ny ministera. Tao anatin'izany no nahitana izy ireo fa tsy ara-dalàna ny fitrandrahana ataon'ny Gondwana James raha nambalana ny ministera ny Arena Kibontany. Raha ny fahazon-dalana ananan'ny Gondwana dia ao amin'ny PE 4172 orinasa io no tokony hitrandraka. Tsy izay nefa no mitranga ho izy ireo fa amin'ny toerana tsy tokony hitrandrahana ny orinasa no mitrandraka Arena Kibontany. Tonga teto tokoa zany ny mpiasa ny administration minière izay ahitana ny police des mines, ny inspection minière ary ny direction régionale Tananarivo miaraka tamin'ny commune nanao fijerena fotony ny zavamisy ety Ampandramijyvalana. Dia hita tokoa fa misy asa goavana ny teto zany izay tsy ao anatin'ny permis ny Gondwana rehefa miverifena ny cordonnier ary rehefa nijerena zany dia hita fa nampiasa fitaovana maromaro izy toy ny pelle sivy trax anankiroa dia misy lavazy fanaovana lavazy anankiroa ary pompazy anaky efatra dia hitantsika koa fa mbola misy camion maromaro zany ampiasainy. Dia ny zavatra natao moa zany dia mampiato an'ity fitrandrahana ity koa zany satria ao amin'ny toerana tsy tokony hiasana izy no miasa. No giazana araka izany ny fitaovan'ny orinasa Gondwana James taoriny ny fijerena ifotony nataon'ny ministerany Arena Kibontany. Ny fiainan'ololetsy tsy vita mora raha voasolafakeo elabeny